Mbola resaka fifaliana ry havana malala ny miaraka aminao indray amin'ity ity. Ny pastora Ry Janoary no miaraka aminao anatin'izao fampaherezana izao. Ny lohahevitra izay fantohan'ny fianarantsika moa dia ny hoe Jesosy vahaolana azo antoka. Omaly isika dia nahita fa raha misy olona anankiray na izaho na ianao, raha isika mandray fanapahan-kevitra fa hanaraka an Jesosy, Jesosy dia mitodika izy. Mitodika izy maneho fa mahaliana azy ny olona anankiray izay manaraka azy. Mitodika Jesosy. Ary tsy vitany hoe mitodika izy fa manana fanontaniana lehibe apetraka dia ny hoe inona ny tadiavinareo? Tiako be ilay Jesosiko fa tsy manosy botanana anahy izy, fa tena liana amin'ny fiainako, liana ny amin'ny zavatra tadiaviko, ny amin'ny zavatra ilaiko. Tena mahaliana an Jesosy ka mahatonga azy manontany manao hoe inona ny tadiavinao? Ho anao koa izay mandre izao fandarana izao. Mba fantatrao ve fa liana amin'ny fiainanao Jesosy? Ka manontany ianao izy manao hoe inona ny tadiavinao? Malika dia nahita hoe aoka ho vonona ianao hilaza ireo zavatra tadiavinao dia hoenty eo aminy. Resao tahaka miresaka amin'ny namanao sy ny sakaizanao izay rehetra ilainao. Noho ny izantsika ny fianarana indray androany ka ianarantsika ilay lohateny manao hoe Jesosy mamary olana ara-tokantrano, dia minasanao mba hivavaka isika. Ray masonao, raha ny fanazavana ny teninao dia tsy efa fisendrany olona fotsiny ihany, ka ny fanainao masina re no hanazava ny sainay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny teniko taminao omaly dia nianatra ny bokin'ny Jaona isika. Toko voalohany andro voalohany. Androany andro faharoa dia ny toko faharoa indray zany no ianarantsika. Ao amin'ny toko faharoa dia mahita tantara isika. Tantaran'ilay fampakaram-bady taokana. Nisy lehilahy sy vehivavy ny fanambady taokana ary fianakavian'i Jesosy ny mpanambady tamin'izay fotoana izay, satria ny renin'i Jesosy mihitsy Maria no anisan'ireo tompon'andraikitra tao anatin'ilay fampakaram-bady, ka tena manara-maso zavatra miseho tao anatin'ilay fampakaram-bady. Ny fampakaram-bady jiosy moa dia maharitra 7 andro herinandro eo zany. Dia rola izay nasaina zany dia tsy maintsy fahanana ao anatin'ny 7 andro. Dia araka ny andininy voalohany amin'ny toko faharoa dia zao ny voalaza. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao kana any Galilia ary tao ny renin'i Jesosy tamin'ny andro fahatelo. Teo amin'ny andro fahatelo zany no niseho ity tantara ity. Fa inona ny zavatra niseho tamin'ny andro fahatelo? Tao anatin'ilay fampakaram-bady izay maharitra 7 andro dia ny zavatra niseho. Inona ilay niseho? Eo amin'ny andininy fahatelo. Ary rehefa lany ny divay, dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Eritrereto tsara anie, vao vita mariazy reto mpivady reto. Mbola ao anatin'ny lanonana fampakaram-bady zareo. Mbola voeny amin'ny fiandohany fanambadiana dia efa hitrangan'ny olana sahady ny fiaina-tokantrano izy ireo. Tsy inona izany fa lany ny divay. Ny divay ho an'ny jiosy dia tena hoe zava-dehibe rehefa misy fety tahaka izao. Ka raha hoe lanonana tsy misy divay izany dia tahaka ny hoe tena tsy misy ninninona ny fiheveran'ny jiosy azy, fa tena zava-dehibe ho azy ireo ny divay. Lany anefa ny divay teto. Problème maro tena olana manala baraka mihitsy zany hoe tena ratsy fiomanana ve ny mpanambady sy ireo ray aman-dreny, fa dia nahoana no lany sahady ny divay. Tena misy akony lehibe mihitsy amin'ireo mpivady sy ny fianakaviana, ny ray aman-dreny, zany hoe lany divay izany. Ny fety nefa mbola vao andro fahatelo, mbola vao misasaka, mbola mitohy, nefa miseho ny olana. Tao anatin'izay fotoana izay
dia natona an' Jesosy Maria ary ny teny hoe lany ny divay. Eo amin'ny andiny faharoa misy teny malina antsika amin'ny andiny faharoa. Andiny faharoa dia zao ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho ao amin'ny fampakaram-bady. Ry havana, mario tsara izany teny izany. Mialoha nisehon'le olana dia nalainy zareo ao amin'ny fampakaram-bady Jesosy. Zany hoe mbola tsy tonga ny olana efa nasaina teo amin'ny fampakaram-bady Jesosy. Ary eo amin'ny fanoratana Grika nanoratana Baiboly dia zao zay andarana ao an'le teny tsy maninona fa mety daholo fa tsy manova ny heviny. Ataoko amin'ny teny gasy ohatra. Rija zao ny anarako. Mihinana akondro rija. Raha zay andarana ao anazy dia zay koa ny heviny. Fa raha amin'ny teny Grika na avadibadika eo azy ireo teny ireo tsy miova ny heviny. Ohatra, akondro mihinana rija tsy miova ny heviny amin'ny teny Grika fa mitohy amin'le voalohany ihany. Fa izao sy zava-dehibe amin'le mpanoratra zany no alefa aloha. Ka raha amin'ny teny Grika nanoratany Jaona ny andininy faharoa ity, ny mandeha voalohany eo dia hoe nasaina ao amin'ny fampakaram-bady Jesosy sy ny mpianany. Zany hoe le nasaina mihitsy ny tiany Jaona nasongadina ao anatin'le fehezanteny. Ary ny dikateny diema dia mitahiry an'izay hoe nasaina ao amin'ny fampakaram-bady Jesosy sy ny mpianany. Le nasaina mihitsy no nomeny Jaona lanja manokana ao anatin'le tantara. Satria reto mpivady reto dia tsy niandro hoe tonga ny olana vao nidodododina keo amin'i Jesosy nanao hoe Jesosy vonjeo zahay. Tsy zay no nataon'izy ireo. Fa mahafinaritra zavatra nataon'izy ireo. Mialoha nisehon'ny olana teo amin'ny tokantrano vaon'izy ireo dia nataony azo antoka fa efa teo aloha Jesosy. Efa teo Jesosy. Ry havana malala. Raha mba ohatra zany daholo ny toe-tsaina kristianina rehetra. Tsy miandro hoe misy eo ny olana vao antsoantsoina Jesosy hamaha olana. Ry havana, mialoha ny atongavan'ny olana. Ataovy azo antoka fa efa eo amin'ny fiainanao Jesosy. Efa eo amin'ny fiainanao Jesosy. Verina amin'ny tantara omaly. Nisy mpianatsy Jaona mpanao batisa roa Andreany ray amin'io rahalan'ny Petera. Na dia tsara tohinina aza i Jaona mpanao batisa. Na dia marina tohinina aza Jaona mpanao batisa. Rehefa nahitan'i Jesosy izy mirahalahy dia nafoiny i Jaona mpanao batisa. Fa nanaraka an'i Jesosy izy. Nataony izy mirahalahy azo antoka fa teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Ohatr'izay koa izy mivady reto. Nataony azo antoka fa eo amin'ny fiainan'i Jesosy. Ka mialoha nisehoan'ny olana dia nataony azo antoka fa eo aloha Jesosy. Ry havana, aza atao tahaka ny jiro Jesosy. Inona no tiako ambara amin'ny hoe tahaka ny jiro. Rehefa manomboka milentika ny masoandro, manomboka miamaizina dia ampirehetintsika ny jiro mba hanazava ny tokantranontsika. Dia matory isika. Tonga indray ny maraina miposaka ny masoandro dia mihamazava any an-tokotany any dia piatsika ny jiro fa tsy ilaina intsony. Be dia be ny mpivavaka kristianina manao an'Andriamanitra ho tahaka ny jiro. Rehefa le mazava milamindaminy ny fiainana dia tsy ilaina Andriamanitra, tsy ilaina Jesosy, tsy mila mivavaka. Fa rehefa maizina ny fiainana, fataova semban-drahona. Zay vao midodododo amin'i Jesosy hoe aiza ianao hamahany olana. Ry havana, lesona mahafinaritra androany dia zao. Aza vela iseho ny olana vao midodododo makeo amin'i Jesosy. Fa ataovy azo antoka fa eo amin'ny fiainanao foana Jesosy isanandro. Za manokana mpitaingina moto ary mpandeha moto miala avy any Anosizato Atsinanana makaty amin'ny Foibe ty Somanandrariny aty amin'ny Fédération dia mandeha moto. Tiako be le vadiko mpanampy tandrifo nomeny tompo anahy. Tsy mamila na handeha io vadiko io raha tsy efa avy mivavaka izahay. Tian'le vadiko azo antoka manko fa miaraka amiko eny ambony moto Jesosy
faraza ninina fa aizako tsy voaro amin'ny loza zany, tsy haiko miaro ny tenako amin'ny loza eny an-dalana, fa rehefa azonay antoka fa miaraka aminay Jesosy eny ambonin'ny moto de raina ny tompo fa tonga soamantsara voninahitra ho azy. Ary izay no ilaina eo amin'ny fiainana tahaka azy mivady, ny fiaina tokantrano, aza miandro hoe mifanototona ny olana vao makeo amin'i Jesosy. Taovy azo antoka fefa ny fiaina tokantranonao Jesosy. Inona koa ny lafiny anankiray izay ho jerentsika? Rehefa niteny tamin'i Jesosy moa ny reniny Maria hoe tsy manana divay izy, de nisy valitinina ny andininy fahaefatra namaly Jesosy. Ny andininy fahadimy fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Ataovy izay asainy ataonareo. Azony Maria antoka zany fa haninona Jesosy? Hamaha olana. Hamaha ny olana zay nanjoany ty tokantrano vaovao ity sy ty fianakaviana ity. Ataovy izay asainy ataonareo. Ny andininy fahaenina, ary nisy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo mivata avy, nipetraka teo fanadiovana araka ny fanaon'i Jesosy. Misiny anakeniny. Misiny anakeniny. Ny totalin'ny rano anatin'ireo siny ireo raha farany kely 700 litatra. Satria ny siny iray mahalany 100 litatra mahery. De nasiana rano. Ary efa nitovozina ny rano de niova divay. Ary ny teny mihitsy ny mpikarakara ny fanasana, ny traiteur tamin'izany fotoana zany hoe ary tô divay tena tsara zany divay zany. Divay farany tsara. Zany hoe ny tapany faharoa teo amin'ny fety zany de divay tsara no naroso. Ary tsy vita hoe divay tsara fa divay be dehibe naroson'i Jesosy. Inona ny tiana ambara amin'izany? Rehefa Jesosy mamaha olana, tsy vitany hoe tena tsara ny vahaolana zay omeny. Tsara lavitra ny vahaolana mety ho hitan'ny olona ny omeny Jesosy, fa be dehibe ihany koa no omeny. Ao amin'ny Jaona 4:10 moa dia nilaza mihitsy hoe Jesosy hoe izao avy mba hanana ny fiainana ary hananany be dia be. Ry havana! Zany anie ny programan'i Jesosy ho amin'ny fiainanao, amin'ny fiainako, amin'ny fiainantsika. Jesosy te hamaha ny olana mahazo atsika. Ary Jesosy rehefa mamaha olana, ny vahaolana zay omeny, vahaolana tena tsara. Ary tsy vitany hoe tsara, fa vahaolana mahafa-po, vahaolana be dehibe. Androany, tsy haiko hoe inona ny mety problema manjo ny ao atokantranonao. Fa Jesosy androany te hamaha ny olana ara-tokantrano zay mety mahazo anao. Raha fitintsika kely ny fianarantsika androany de zao. Nisy mpivady vao tao anatin'ny fampakaram-bady. Mbola vao misasaka ny fety, ny lanonana, andro fahatelo, raha tokony 7 andro, de niseho sahady ny olana. Ary ny olana tena olana ngeza be sy manala baraka mihitsy eo amin'ny fiarahamonina zay nasainy. Ny mahafinaritra nefa de zao, mialoha nisehon'ny olana so ihany fefa nasainy zareo teo amin'ny fampakaram-bady Jesosy. Zay ny lesona voalohany. Aza miandry ny olana tonga zany, fa ataovy azo antoka fa eo amin'ny fiainan'ny tokantranonareo Jesosy. Ny lesona faharoa, ataovy izay asainy ataonareo, manao zay ampanaovin'i Jesosy. Toromarika omeny de arahana. Fa Jesosy rehefa mamaha olana de zao, sady tsara indrindra ny vahaolana zay omeny no be dehibe. Zany koa ny tian'i Kristy ho atao amin'ny fiainanao raha manaiky ianao. Mety ve ianao? Mino fa mety ianao hoe Jesosy efa vonina raha teo hamaha ny olana anao. Ka ny faniriko indray androany, eny teo amin'ny Jesosy ny problema tokantrano
mety iainanao. Nininy olana io de tadidio fa manana vaolana tsara ho anao Jesosy, manana vaolana be dehibe ho anao Jesosy. Enteo aminy. Ino ny tadiavinao amin'ny tokantranonao? Resao am' Jesosy fa hanome anao izy. Ka raha sitraka ao ary, andeha hoentsika mbavaka. Izany teny izany. Iaraka hivavaka isika. Ray masonao, misaotra midera sy mankalazanao manokana izahay amin'izany teninao kanto de kanto izany. Fa kainao mamaha olana. Mamaha olana zay mahazo ny tokantrano tsirairay avy ianao. Androany ary dia ampio ny tokantrano tsirairay avy zay mampandroso zao fandarana izao. Manao tahaka an'ilay tokantrano tao akany, teo amin'ny fiandohan'ny fiainana tokantranon'izy ireo, dia nataony azo antoka fa teo Jesosy, nasaina ho eo Jesosy. Raha eo, raha misy tokantrano ankehitriny manasanao eo amin'ny fiainan'izy ireo, meteza eo anivon'izy ireo ianao. Ary raha miseho ny olana, dia mino izahay fa tsinotsinona izany satria eo ianao hamaha olana, fa ao ny olan'izy ireo. Ampio izy ireo mba hanaraka zay hampanaovinao, ary anao kosa dia hanome azy ny tsara indrindra sy hanome be dehibe ho azy. Dia hita fahafahampoany ny tokantrano tsirairay avy zay manao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.